Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Akafaliana indray no hitsidianay ny tokantranontsika tonga soa ato anatin'ny fandarana sarobidy fahasalamana aterina ny araba tompoko sady manasa antsika anjoy ny fandarana hatramin'ny farany. Ho an'ny androany dia ny antsoina hoe fandraisana antanana izay tanterahan'ny mpitsabo, fandraisana antanana mivelatra izay no horesantsika ato anatin'ny fandarana. Ohatrany ahoana izay hoe fandraisana antanana mivelatra tanterahan'ny mpitsabo izay izany hoe tsy mijanona eo amin'ny fitsaboana ny aretina iray izay antony atongava ny marary eny amin'ny tobim-pahasalamana na eny amin'ny biraon'ny mpitsabo eny fotsiny. Ny fandraisana antanana omen'ny mpitsabo fa mivelatra amin'ny sehatra maro na ny ara-tsosialy izany hoe manome torohevitra maro samihafa mety ilain'ilay marary na mifandraika amin'ilay aretina mahazo azy izany na mifandraika ihany koa amin'ny tontolo misy azy ka mety ahatsara ny fahasalamana. Dia izay no hoentina amintsika ato anatin'ity lohahevitra no safidiana androany ity dia manasa antsika anjoy ny fandaharana hatramin'ny farany. Mivoatra ny fandraisana antanana ny marary amin'izao fotoana izao araka ny toromarika avy amin'ny fandaharan'asa ny firenena mikambana ho an'ny fahasalamana na ny OMS. Fanatsarana ny raisina manoloana ny tsy fahabinisany mpitsabo. Androany zany dia fomba fiasa indray zany zao no resahantsika ilay atao hoe prise en charge globale na hoe fandraisana tanana ny marary mivelatra. Izy io dia fomba fiasa izay efa napetraky ny OMS efa hatriny ela amin'ny firenena maro ary torak'izany ihany koa ny eto Madagasikara eo amin'ireo toeram-pitsaboana mpanjakana ary efa ataonay koa ety amin'ny toeram-pitsaboana tsy miankina na hoe privé. Ho fanampiana sy fanatsarana ny tontolo ara-pahasalaman'ny marary tsy mijanona eo amin'ny fitsaboana ny aretina mahatonga marary anantona mpitsabo irery intsony ny fandraisana antanana ataon'ny mpitsabo fa mivelatra amin'ny sehatra samihafa. Fantarintsika moa zany ankehitriny fa vitsy tokoa ny dokotera raha mihoatra amin'ny marary na ny vahoaka izay tsaboana ka anyka lasa tsy maharaka ny demande na ny fangatahan'ny vahoaka ny dokotera ka natao tokoa zany ilay atao hoe fandraisana tanana mivelatra mba ahafahana mandray antanana amin'ny lafiny rehetra ny marary ary ihany koa eo amin'ilay fitsofohan'ilay marary eo manatona ny tobim-pahasalamana na ny hôpital na ny dokotera amin'ny tonga zany izy amin'ny aretina anankiray dia ezahan'ilay dokotera mandray anazy daholo izay fandraisana tanana tokony ho azony. Ohatra amin'izany amantarantsika azy bebe kokoa dia handray ohatra anankiray tonga zany ilay marary mitondra ny zanany ankizy kely anankiray mandoso mivalana. Tonga ny reniny zany mitondra n'ilay zaza mandoso mivalana dia raisin'ny dokotera ilay marary akoatran'ilay hoe maka ny paramètre moa zany ny tension, ny température, ny poids, ny état civil, ny mombamomba n'ilay marary mikasika n'ilay aretina dia ezahan'ilay dokotera ihany koa ny mandray mivelatra n'ilay aretina. Tsy ilay aretina ihany zany fa ilay marary amin'ny ankapobeny mihitsiny. Raha tonga izy zany zao ohatra hoe amin'ilay zay le nandoso ny valana zay dia manao ny fanadihadiana mikasika ny mandoso ny valana iny aloha ny dokotera mamaritra ny inona no ampandohana azy, inona no
diagnostika de manao n'izay fitsaboana mifanaraka amin'iny le dokotera de nefa ataonay dokotera miaraka amin'iny ihany koa dia ny fanamafisana ny fahaizana ny atao hoe fahasalamana ara-pahasalamana na ihany koa ny fitandremana ara-pahasalamana toy ny fanasana tanana toy ny ireo hoe sakafo sahaza ho an'ilay zaza mampianatra an'iny ihany koa zany ny dokotera akoatra n'lay fitsaboana n'lay fivalanana sy fandoavana an'ilay zaza nahazo fampianarana zany le reniny ny mikasika ny fisakafoanana ara-pahasalamana de nahazo fahalalana koa le reniny ny mikasika ny raha ohatra zany ka mbola ao anatin'ilay atao hoe mbola ao anatin'ny fotoana ny tokony manao vaksiny le zaza dia manazava mikasika ny vaksiny tokony ho atao ho amin'ny mikasika n'iny zaza iny koa zany ny dokotera indrindra moa ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona. La Polyclinique d'Ilaf est un centre hospitalier à la pointe de la technologie dont la vocation est d'offrir aux Malagas une prise en charge complète et efficace. Déployée sur 3 sites, Ilaf, Tanzimbato et Beorirk, la Polyclinique tend à se rapprocher toujours plus des familles. Depuis sa création en 1995, la clinique n'a pas cessé d'investir dans les ressources humaines et dans les technologies de pointe, sans oublier la recherche. Polyclinique d'Ilaf, votre santé, notre priorité. Tonga hatrany amin'ny fanomezana toromarika mikasika ny fandrindram-piterahana sy ara-tsaina toy ny psikôlôjia mihitsy aza ny torohevitra omen'ny mpitsabo raha toa ka hitany fa ilain'ny marary na ny olona akaiky ny marary izany. Miezaka koa zany ny dokotera mandray an'le reniny amin'ilay nivalana sy nandoha teo de amin'ny fanontaniana maromaro apetraka amin'le reniny raha sanatria ka mety hoe maro raitapo le zaza de mety manentana an'le reniny ihany koa ny dokotera hanao ny fanabaizanaizana ary ezahany dokotera ihany koa eo amin'le tobo-pahasalamana izay misy anazy efa misy fanabaizanaizana azo atolotra an'le reniny raha ohatra ka vonona amin'izany le reniny. Zany hoe miditra amin'ny fanatsarana ny sosialin'ny marary mihitsy ny mpitsabo akoatra ny fandraisana ny tanana ara-pahasalamana. Akoatran'izay miezaka ihany koa le dokotera miezaka manazava amin'ny lay hoe inona sy navy ny toromarika izay tokony hapa amin'ny éducation na ny fianarana ho an'le zaza, ny social ho an'le zaza, ny psychologie ho an'le zaza ary fanentana ara-pahasalamana araka le tenentsika teo zany. Ny fanaisana tanana mivelatra zany de fanaisana atanana an'ilay aretina sy ilay olona amin'ny ankapobeny sy ny manodidina azy no ezahan'ny dokotera mba ho azo n'ilay olona manantona ny dokotera ka tsy amin'ilay aretina anankiray zay nanatonany fotsiny zany no ho azo n'ilay olona fa ny momba azy manontolo amin'ny resaka ny fahasalamana, amin'ny resaka ny sosialany mikasika ny aretina iny ihany sy ny zavatra rehetrarehetra araka le tenentsika teo hoe mety ho tonga hatrany amin'ny fanabaizanaizana, ny fanasana tanana sy ny règle de barrière rehetra. Izany rehetrarehetra zany dia natao mba hanatsarana sy hapatonga ny fahasalamam-bahoaka mba ho feno sy ho tanteraka mba ho tanjotsika rehetra moa zany dia hanana an'ilay atao hoe vahoaka salama sy mahomby. Manadiady mikasika ny aretina hafa mety ho fototry ny fambarana aretina iray miseho ihany koa ny mpitsabo. Rehefa mandray marary anankiray indray zany le dokotera dia mivelatra be ihany koa ny fandraisana tanana an'ilay marary. Ohatra ohatra anankiray tsika tonga indray zany le marary ohatra eo amin'ilay atao hoe
ohatrany hoe marary ny tratrany olon-dehibe indray zany raha isika ohatra marary ny tratrany de arakaraka n'le resadresaka ho ataon'le dokotera am'le marary le olon-dehibe marary tratra zany a dia mivelatra ihany koa na hoe fandraisana antanana mivelatra ihany koa ny fandraisany ny fomba fisainan'le dokotera mandray an'iny marary teo iny mety meritreritra izy zany am'izany hoe sao de marary eo amin'ny tratra eo amin'ny avokafoka ary zany na sanatria marary manindrona eo amin'ny tratra fa saingy eo amin'ny fo ary izy zany na indraindray marary eo amin'ny tratra fa saingy avany amin'ny vavony ary izy zany na marary eo amin'ny tratra avany amin'ny sarakaty ary izy zany ny fandraisana tanana mivelatra zany a de misy tombontsoa ho an'ny dokotera ny anankiray ary indrindrandrindra ho an'ny marary ny anankiray zany fandraisana tanana mivelatra zany a dia efa ataotsika na eny amin'ny tombo-pahasalamana ny fanjakana zany ary indrindrandrindra ataona ihany koa ety amin'ny fitsaboana tsy miankina zany de mba ho tombotsoan'ny marary. Amin'ny alalan'ny fampiarany mpisabo ny fandraisana an-tanana mivelatra araka izany lasa mahalala ny aretina hafa mety hitovitovy amin'ny mahazo azy ilay marary. Raha ohatra zany ka aretina anankiray no tongavany ety de aza matahotra tsika satria matetika manko zany ny vahoaka de matahotra amin'ilay hoe mandoa consultation de any ka tsy ny le aretiny natongavany fotsiny no azony am'le consultation nalohany fa ny aretina zay rehetrarehetra mombamomba amin'iny aretina iny a de ho azo daholo raha tsy latsika araka le resantsika teo hoe nandosy ny varana le zaza efa vo sokajina tao ny mety hoe ny fanabeazanaizana efa vo sokajina tao ny mety hoe fampianarana ara-pahasalamana amin'ny sakafo mety vo sokajina tao ny amin'ny hoe fahaiza miaina lay hoe fanasana tanana sy ny fanaovana ny fanasana tanana amin'ny savony efa vo sokajina tao ihany koa ny fanaintanana amin'ny atao hoe vaccine ka dia manentana antsika tany ary hanantona ny tombo-pahasalamana na ny tombo-pahasalamana fanjakana zany na ny tombo-pahasalamana tsy miankina zany mba hazahoantsika lay atao hoe tolotra ara-pahasalamana mivelatra. Afaka tanterahan'ny mpitsabo eny amin'ny tombo-pahasalamana rehetra na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana io karazana fitsaboana mivelatra io. Ny fitsaboana mivelatra moa zany a dia indrindrandrindra natao ho eny amin'ilay atao hoe consultation médicale générale na hoe consultation externe matetika moa zany reny eny amin'ny CSP2 matetika moa zany eny amin'ny consultation ny cabinet médical libre matetika koa reny na ety amin'ny hôpital mpanjakana ary na ety amin'ny hôpital lehibe ary dia ataonay zany iny eny amin'ilay atao hoe consultation externe itsika rehetra zany zao rehefa tonga eny amin'ilay atao hoe consultation externe na ety amin'ny hôpital lehibe na eny amin'ny hôpital mpanjakana dia aretina ndray no atongavantsika eo amin'le dokotera fa zay fari-pahalalana rehetra ananan'ilay dokotera zany de azony zaraina amintsika daholo mombamomba amin'iny aretin'iny ray fa momba n'lay marary ndray. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Nous pouvons vous assister pour des interventions d'urgence dans le cas d'un malaise ou d'un accident dans la rue, à domicile ou sur le lieu de travail. Au moindre ennui de santé, appelez le numéro Indigo 215, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies.
anisan'ireo mila izay fitsaboana mivelatra izay ohatra ny fandaminana ny toetena diabetika. Ohatra ray farany ohatra ho an'ny olona anakay zao ohatra hoe tonga eo amin'le dokotera izany zany satria voan'ny diabety izy niakatra ny tandrony siramaminy de mampiasa an'ilay fandraisana tanana mivelatra zany le dokotera sady mitsabo an'lay tany fahasalamana lay diabeta niakatra izy na hoe tany siramamy niakatra de nefa resaka ihany koa izy anomety na tonga n'iny fiakarana iny anisan'izany ny atao hoe stress de mampianatra ny fialana amin'ny stress ny dokotera anisan'izany ny fikorotanana ara-tsakafo de mampianatra any fomba amin'ny fisakafoanana ara-pahasalamana anisan'izany ny fanatanjahantena de mampianatra ny fanatanjahantena tokony ho atao ny mpitsabo ary ny farany indrindra ilay fanafody de mampianatra ny fanafody ihany koa ny dokotera zay lay atao hoe fandraisana tanana mivelatra ho an'ny vahoaka eny amin'ny tombo-pahasalamana. Na ny mpitsabo manam-pahaizana manokana aza manaraka izay fomba fandraisana an-tanana mivelatra izay. Afaka manatona ny spécialiste tsirairay koa ny dokotera fa any amin'le spécialité an'iny koa de mbola manao ny fahasalamana fandraisana tanana mivelatra ilay marary ohatra amin'izany ohatra raha ohatra zany ohatra hoe voan'ny atao hoe areti-po lay olona manatony zany eny amin'ny spécialiste amin'ny cardiologue dia ohatra zany hoe ny votony tongony anisan'ny fambarana anankiray amin'ny areti-po manko zany ny votony tongotra de nefa tsy areti-po irery ihany no mahatonga ny voto-tongotra fa mety aretina maromaro anisan'izany ny fahavoazan'ny aty anisan'izany ny fahavoazan'ny rein de iny zany zao ilay manao an'ilay fandraisana tanana mivelatra ho an'le dokotera amin'le cardiologue amin'le spécialité any zany ilay dokotera fa nefa anisany ihany koa mbola hampianatra antsika koa izy amin'ireo sakafo zay tokony ho fadina ny fomba fiainana zay tokony ho atao ary indrindrindra le araka tiantsika teo hoe ny aretiny fo ihany koa de misy fiatraikana amin'izany koa ny na ny stress na ny fomba fiainana toy ny hoe ny foana sigara ny olona tsy de mazoto manao gym loatra ary eo ihany koa ny finanana ireo sakafo matavy zay mitarika ny fiakaran'ny cholestérol sy ny hafa. Anisan'ireo efa mampiatra ity fanatsarana amin'ny fandraisana tanana ny marary ity na ny eny amin'ny toeram-pitsaboana miankina amin'ny fanjakana na ireo tsy miankina ihany koa de aza misalasala itsika manana marary na isika marary izay tonga manatona mpitsabo maka izay torohevitra samihafa izay na de tsy mifandraika loatra amin'ny aretina mahazo atsika sy antony atongavantsika eny amin'izay toeram-pitsaboana izay aza ireo fanontaniana ireo de tsara apetraka hatrany ary afaka manampy atsika amin'ny alalan'izay torohevitra samihafa anatsarana ny tontolo ara-pahasalamana eo amintsika izay ny mpitsabo na miankina zany na tsy miankina amin'ny fanjakana antenenay fa nitondra torolalana torohevitra fanatsarana eo amin'ny tontolo-piainantsika iny lohahevitra noentina tamintsika tamin'ity androany ity iny akasitrahananao nanjoy ny fandarina hatramin'ny farany de lohahevitra vaovao indray noentina aminao ato anatin'ny fandarantsika amin'ny herin'ny toy izao veloma tompoko. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies.